ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana ry havana no iarabana antsika tratra ity alarobia fa 12 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko voalohany 2:12 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreno amin'ny vanim-poana. Teo zah izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory kanefa nahazo famindram-po satria tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izaho ny lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko dia mba hasehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay ino azy ahazoana fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao didy izao no omeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana nataoko tamin'ny fahiny ny aminao koa. Ireo mba hoentinao miady ny ady tsara ireo amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara izay efa narian'ny sasany ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana naman'ireny Hyménéo sy Alexandro izay natolotro ho an'ny Satana mba ho faizina tsy hiteny ratsy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. 12 misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanimpona. Isan'ny nanorina azo lazaina ho nanamafy ny fivavahana kristianina ry havana i Paoly apôstôly. Tsy Paoly akory no nanorina ny fivavahana kristianina fantatsika izany. Saingy i Paoly dia tsy azo etikevitra mihitsy fa raha maha olombelona dia tsy ohatr'izao ny fivavahana kristianina raha tsy nisy mpanompon'Andriamanitra nanaiky ho fiasana tahaka ny Paoly amaha olombelona moa zany. Satria lehibe dia lehibe ny asa soratry Paoly. Marina loatra azon'ny tompo ampiasaina daholo ny olona rehetra satria manana fahefana izy. Fa tsy ny olona rehetra koa nefany no anaiky izay mety hampanirahan'Andriamanitra azy. Fa azo lazaina hoe isan'ny lehibe ao anatin'ny soatra masina ny afatry ny apôstôly Paoly amin'ireo soatra maro isan-karazany, amin'ireo epistily maro nosoratana ho an'ny fiangonana na ho an'ny olon-tsotra na tahak'izay nosoratana ho an'ny epistily nohatana ho an'ny Timoty. Amin'ity andininy 12 izay eto ambanimasontsika ity dia ny toko voalohany moa zany dia miresaka fijoroana vavolombelona Paoly. Fantatsika izany, hitantsika amin'ny andininy eo ambany eo manao hoe raha misy mpanota dia izaho ny lohany Paoly. Ny andininy 12 dia manamafy Paoly fa zavatra telo manamafy Paoly voalohany indrindra fa ny toetra mahatoky dia tsy avy amin'ny olombelona, tsy tonga ho azy ao anatin'ny olombelona ny toetra mahatoky ananan'ny mpanompon'Andriamanitra. Zay ny mahatonga ny tompo mandrarantsika tsy hifampitsara eo anatrehan'ny fanatanterahana ny asa fanompoana. Zay ny mahatonga antsika tsy afaka manambany na mihevitra ny tenantsika ho ambony eo anatrehan'ny hafa amin'ny asa fanompoana. Tsy hoe satria nanao betsaka ianao na tsy nanao ianao na navita ianao na tsy navita dia afaka anana zo ho tsaraina na anana zo hitsara ny hafa amin'izay mety ho fahombiazana na tsy fahombiazana na amin'izay mety heverinao mety sy tsy mety ka hitsara ny hafa. Satria ny toetra mahatoky anananao dia tsy avy aminao
fa avy amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka avy amintsika ny toetra mahatoky ka avy tantsika ny fanompoana de foana ny fahasoavana. Tsy fivavahan'ny fahasoavana intsony itsika fa fivavahan'ny asa sy ny fiezahana. Zay ny mahasamy hafa vavahana kristiana sy ny vavahana silamo ohatra. Marina fa eo Jesosy zay fototra anankiray mahasamy hafa azy mihitsy, fa izao ny toeran'ilay fiezahana. Zay ny mahasamy hafa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, ny toeran'ny asa sy ny fiezahana. Hoe satria ianao niezaka mafy nanaraka ny lalàna, satria ianao niezaka mafy ny fetena mihitsy mba ho mahatoky. Fa hoy Paoly manao hoe tena tsy avy amiko zany fahatokisana zany, zany toetra mahatoky zany de tsy avy amiko zany ho Paoly. Matoa aho mahatoky amin'ny asa fanompoana. Ny atao hoe mahatoky eo de zao maharitra. Ny atao hoe mahatoky eo de zao manao lay asa amin'ny finoana. Lay voambolana ampiasain'ny Paoly dia ny toetra hoe mahatoky de mitovy ihany, tsy misy valaka miteny hoe mino. Pistona no ampiasain'ny Paoly eto fa miteny hoe pisteo izay milaza na pistis milaza finoana. Mifamatotra ny finoana sy ny toetra mahatoky. Tsy mety ho mahatoky ny olona raha tsy manam-pinoana izy. Ary satria ny finoana de fahasoavana, grâce, de izao toetra aterak'izay finoana zay fahasoavana zay ny toetra mahatoky. Ary zay mahatonga antsika tsy afaka manameloka, tsy afaka mitsara ny hafa amin'ny hoe satria za nge be za mahatoky za tsara ianao ohatr' zao. Rehefa tsapanao raha fa ny toetra mahatoky zay ananantsika dia fanomezan'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra. Ary hoy Paoly manao hoe tsy avy amin'Andriamanitra mandeha ho azy fotsiny ko izy io, tsy hoe avy amin'Andriamanitra mandeha ho azy fotsiny ko izy io no hoe mandeha ho azy, zany hoe tsy hoe tonga ho azy na hoe zay, fa hoy izy manao hoe misaotra ny Kristy Jesosy zay nampahery ahy, lay teny hoe nampahery ahy dia fakan'ilay teny dynamis, zany hoe nazazorany teny frantsay hoe dynamique, zany dika le izy teny hoe misaotra an'Andriamanitra fa nomeny hery ka mahatonga ahy ho mahatoky. Ay zany lay toetra mahatoky de mbola mifamatotra amina herim-panahy manokana. Io amin'ny fanamasina, raha ohatra ka manaraka tsara ny toritenin'ny Jesosy momba fanamasina tsika de mazava zany. Ny fanahy masina dia hery omen'Andriamanitra atsika. Hoy ny filazan'ny tompo azy manao hoe de azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina. Zany hoe lay herim-panahy nomen'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina no mahatonga atsika manana toetra mahatoky. De mazava ho azy zany fa tsy afa-misaraka amin'ny asan'ny fanahy masina no mahatonga atsika manana toe-panahy mahatoky. Ary io no mahatonga ny tompo ny teny hoe ny fanahy masina dia fanahy omena anareo. Satria le fanahy masina fanahy nomena, fanahy natolotra, nomenanao, vokatry ny finoanao, vokatry ny fahatokinao, fanahy nomenanao fotsiny, tsy hoe fanahy novidiana na fanahy vokatry ny fiezahana, fa fanahy nomen'Andriamanitra. Ary io fanahy nomen'Andriamanitra io no mahatonga atsika manana herim-po, herim-panahy afaka ho mahatoky. Inona terak'izay ravako malala amin'ny lafiny andavanandro? Zavatra anankiroa. Voalohany de izao, tsisy olona tsy maniry no hoe ho mahatoky izy. Ary tsisy olona tsy maniry no hoe hifanerasera amin'ny olona mahatoky, tsisy olona tsy maniry no hoe mba ho mahatoky amin'itony asa fanompoana itony. Dia manome fanalahidy zany ny tompo eto, manao hoe ny fananantsika ny fanahy masina no mahatonga atsika hanana izay toetra mahatoky zay. Ary raha ohatra ka tsorona de izao, izay olona itoeran'ny fanahy masina de tokony manana toetra mahatoky izy amin'ny asa fanompoana. Raha Paoly manazava lavidavitra kokoa ny amin'ny hoe mahatoky amin'ny asa fanompoana de izao maharitra, mahavita an'ilay asa fanompoana araka ny tokony ho izy.
fifaliana ho an'ny olona mahatoky no manao ny asa fanompona, tsy hoe rehefa tsy eo ny tompo de tahaky le anoharan'ny tompo am'lay fanoharana hoe rehefa tsy eo ny le tompony de manararoatra lay mpanompo, tsy hoe satria malalaka ny tompo, fitiavana ny tompo, famindrampo ny tompo, fahafahana ny tompo de manao tany ny kibo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, fa hoe mahatoky satria mbola mpamoahana. Fa amin'ny lafin'ny pratika tsika teo manao hoe azo atao tsara zany ny mangataka hoe tompo mba ataovy toetra manana toetra mahatoky aho, ataovy mahery atao natoko ny asan'ny fanahinao masina mba mahatoky aho amin'ny zavatra zay nekeko toy masonao de ataoko, amin'ny zavatra zay nofaritako voadiko teo masonao de ataoko, amin'ny zavatra zay natolotra ho ampitiavana dia hofitaiko, toetra mahatoky. Fa lafin'ny pratika faharoa tsy hoe ny mangataka ihany, fa izao lafin'ny pratika faharoa zay ataontsika hoe amin'ny fananana toetra mahatoky de izao azon'ny olona rehetra atao mihitsy zany ny manana toetra mahatoky. Tsy hoe sokajin'ny olona manokana ny manana toetra mahatoky hoe tsy maintsy mopera io, tsy maintsy pastery io, tsy maintsy évêque io, tsia, fa ianao de afaka mahatoky amin'ny fanompona na iza na iza. De tokony hanana ny toetra mahatoky zany de tsy hoe fifanana manokana na fiezahana manokana, fa tena fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy hoe antso manokana hoe ty antso manokana ho an'ny toetra mahatoky, fa na iza de tokony hanana amin'ny toetra mahatoky amin'izay antso nomena Andriamanitra azy. Raha ohatra ka mpiandry izy de tokony manana ny antso ny toetra mahatoky. Raha ohatra ka zay zavatra maro samihafa maizy azy de zao tena afaka am'izay asa fanompona de tokony hanana toetra mahatoky avokoa ny olona rehetra. Hotika manao hoe zavatra roa lehibe, telo lehibe ny resahantsika teo. Ny voalohany de zao ny hoe lay toetra mahatoky, ary ny faharoa dia ny herin'Andriamanitra no mahatoka ny olona afaka manana toetra mahatoky, fa ny faharoa de zao ny fanendrena amin'ny fanompona. Lay fanendrena na lay fanomezana ilay asa fanompona. Zava-dehibe lay hoe lay teny hoe nomena fanendrena nataony mahatoky ka nitendreny lay lay toetra lay voambolana ampiasain'ny Paoly eto de menos, izay milaza hoe zavatra maro-toerana, zavatra milamina tsara. Matoa zany milamina tsara, matoa tafapetraka tsara, tsy miozongozona am'ty asa fanompony ty, tsy misalasala hoe ty ny asa fanompoko, dia asan'ny fanahy masina zany. Ny asan'lay ratsy ravako malala de izao manozongozona ny fahatokitsika an'Andriamanitra, manozongozona ny maha-panompon'Andriamanitra atsika. Ary zany dikany hoe fiampangana, lay ratsy de miampanga antsika ary manozongozona ny fitiavan'Andriamanitra ty anatintsika. Ary raha vantany vao miozongozona ny fitiavan'Andriamanitra ato anaty fitiavantsika an'Andriamanitra, ny fahatokitsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatokitsika ny maha-panompon'Andriamanitra atsika, dia mahazo aina lay ratsy, mora menjera isika. Ny fototra iorenan'ny finoantsika ka mahatonga atsika mahaharitra amin'ny fanompona de tsotra ny fahatokitsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahazahoantsika antoka ny maha-olom-bo anjo atsika. Zay nge mahatonga amin'ny Paoly manao hoe fantatro tsara izay enoko. Lay teny hoe fantatro, mbola misy fanamafisana mihitsy, zay mahatonga antsika lay mpamary toetra hoe tsara. Fantatro ray enoko sy Paoly, tena fantatro mihitsy lay enoko. Tsy hoe fantapantatro, tsy hoe azoazo koa tsaina, fa fantatro lay enoko. Azany toe-panahy zany le avako malala, de toe-panahy mahatonga atsika afaka miatrika ny asa fanompona isan'andro. Misy olona mpanompon'Andriamanitra amin'ny andraikitra na amin'ny fanompona de hoe eny tsy fantatro nova de mba nifidian'ny olona teto de ohatrany nataoko le izy, na tsy fantatro fa natonotro ny olona de lany de nataoko le izy, na eny atao amoa le izy, fa asan'Andriamanitra aveo tsy ho lavina fa de atao le izy, eny zay eo.
fa tokony ho azonao antoka mihitsy fa Andriamanitra ny nanao anao, na tonga anao ho diakona, na tonga anao ho mpiandrina, na tonga anao ho mpanompon'Andriamanitra, tokony ho azonao antoka fa Andriamanitra mihitsy nanao zany fa tsy olo-kafa akory. Ny fahazahoana ho antoka izany mahatonga anao manao an'io amin'ny fitiavana. Fa raha ohatra ka hoe ka ny olona no hitanao hoe eny ka lizy nge tia moa atao ihany fa ohatrany mahasosotra koa le vavan'olona le ohatrany mahasosotra koa le hoe manao nefa ny tsy de tena manao tsara sy ny sisa raha ohatra ka ao anatytsika lay fisalasalana ny am'lay ataontsika hoe lay fisalasalana ny am'lay antson'Andriamanitra, fisalasalana ny am'lay fanolora-tena, fisalasalana ny am'lay hoe tena sitrapon'Andriamanitra ty zavatra ataoko ty fanolora-tenako ty, raha vao tsy ao anatytsika zay de zao mora magnatsika isika. Izay ny mahatonga an'lay matoa-teny eto nampiasain'ny Paoly manao hoe matoa-teny hoe temenos moa zay ny lazainy eto hoe tena Andriamanitra mihitsy no nampamaro-toerana, Andriamanitra mihitsy no nanindry nametraka nampamaro-toerana ahy am'ty asa fanompoana ity. Afaka malala ny ahafantarana fa mpanompon'Andriamanitra mahatoky isika dia isika manao ny asany amin'ny fitiavana, manao ny asany amin'ny fifaliana ary ateraky ny fanahin'Andriamanitra atao anatintsika izany. Fa izay farany indrindra ry havako malala de lay teny toy hoe tendreny ho amin'ny fanompoana, diakonosy le fanompoana resahany eo, zany hoe Andriamanitra no manindry antsika am'lay asa fanompoana. Efa resahantsika matetika teto amin'ny mofinaina ny hoe karazana fanompoana ao amin'ny testamenta vaovao na karazana mpanompo amin'ny testamenta vaovao, fa ny diakonos dia milaza service hoy nareo am'teny frantsay, zany hoe zavatra lay zavatra ataony tena zava-dehibe. Samy hafa am'lay hoe doulos, lay doulos dia samy hafa ny doulos sy ny diakonos. Lay diakonos de manindry kokoa lay zavatra atao, lay service. Fa ilay doulos de manindry kokoa lay statut na lay satan'lay olona manao lay zavatra anankiray atao. Samy hafa izy ireo. Lay diakonos dia mety olona andavanandro izy mety omena andraikitra anankiray manokana izy. Hoe ity ny servicenao, ity ny asa fanomponao, fa tsy midika hoe manana statut andevo izy akory, fa olona amin'io service na amin'io fanompona ataon'io de zao takina toetra manokana izy, takina fanafoana-tena izy, dia manao lay asa fanompona izy. Ary zay mampasarotra lay diakonos eto satria tsy satan'lay olona hatrany amin'ny fahaterahany lay diakonos. Ny doulos mety ho zany, ny doulos de mety hoe doulos hatrany an-kibo-dreny izy, zany hoe ohatra hoe taranaky ny doulos de doulos. Fa ny diakonos de zao mety olona manokana izy, na manana andraikitra manokana izy no nantsoina, nandaha-tena, nahafohy tena, nahafohy andraikitra hafa hanao lay service na hanao lay fanompoana. Azay mampasarotra le diakonos, azay ny tiany Paoly teneniny eto manao hoe tsy vitako zany raha tsy nomen'Andriamanitra herim-panahy. Za ve olona mihaja be mety zay netretinao amin'ny toerana misy anao de asainao amafatra tany-piangonana, na za ve olona manana ny andraikitra ao amin'ny fiarahamonina mety ho manana zay mahay za dia hikarakara voninkazo-piangonana na hira-kiraro hoe ataovy ty na nira tena hoe anao an'zao na anao an'zao, mety ho sarotro zany ry havako. Zay mahatonga hoe mila herim-panahy, zay mahatonga le teny hoe mila herim-panahy mampihetsika, mampiaina lay olona vao vita n'lay service na le diakonos. Afaka malala tapamaranana ary de mpanompon'Andriamanitra ianao. Mpanompon'Andriamanitra ianao i Paoly ary ireto zavatra telo reto no azo ataonao. Antso ny maha-mpanompon'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny mampamaro-toerana an'io antso io. Aza misalasala fa antso io. Marina fa ny olona mety ny hoe ka ianona nge nifidy ahy, ka ianona nge nanolotra ahy, ka renydretreny de fomba fiasan'Andriamanitra avokoa. Mety olona ny teny taminao zany hoe ka le olona ry zao nanolotra apondra azy n'Andriamanitra mampiteny azy, zareo tsara natanany Balama sy Balaka, apondra azy n'Andriamanitra mampiteny azy. Ary Jesosy raha teny hoe vato afaka miantsoantso, ko ahoana no tsy ahafahan'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny olona mba hampirisiky anao hanao lay asa fanompoana.
de aza eritretina hoe le olona mety tsy mahatadidy akory hoe ay moa zany nytelezany taminao kay dia satria azon'andriamanitra ampiasaina ny olona fa ny zava-dehibe de ny fahatsapanao fa antson'andriamanitra ny fanompoana rehetra nat hoe fanompoana de zay fanoloranao tena tsy niantsonanao amapino anao eny voalohany toampahamankarana fa ny faharoa de tsy hoe antso ihany le izy ka andriamanitra mampamaro toerana azy fa izao fahasoavana koa io fahasoavana ny fiantsoana tsy zioga ny fiantsoana ndradray ny olona mieritreritra hoe mafy be le asa fanompoana tsy vita tsy efa noho asa fanompoana io no hitahinanao io no mahatonga anao mety ho mahazo fisondrotan-karama io no mahatonga anao mahazo fahasalamana io mahatonga anao tahaka zao noho io asa fanompoana io fa tsy voatery hoe no ny herin'ny tenanao na noho ninona fa tenan'olona zay le fitahina sarotra amin'ny olona kartezianina zay zatra mieritreritra aminy hoe ny vokatry ny asany ihany no raisiny mantsy ny manakatra hoe tena fahasoavana kosa aloha le izy satria zao Andriamanitra ny manome an'ity zavatra ity mba ahafahako manao an'ilay asa fanompoana tahaka ny hoe rehefa misy moto eo de tsy maintsy asianao lasantsy satria tsy andeha le moto ahoana moa ny andehanan'le moto raha tsisy lasantsy ahoana ny andehanan'ny fiarakodia raha tsisy lasantsy de ohatr'izay ko ahoana no afahanao manome fa afahanao manompo an'Andriamanitra raha tsy omen'Andriamanitra anao lay herim-panahy azay mahafahasoavana an'lay asa fanompoana satria Andriamanitra ny manome anao izay hoentinao manatanteraka lay asa fanompoana ary ny vatelo de zao Andriamanitra koa no manome anao hery sy tanjaka ahafahanao manao zany afaka malala enganiary anao tahaka amin'ny Paoly apôstôly manao hoe de misaotra anao Andriamanitra fa nataonao mahatoky de nitendrenao ho amin'ny fanompoana ivavakasika tombo ao misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao zay azo anay novakina ary manazava aminay fa fahasoavana ny fanompoana ary ny toetra mahatoky ao anatin'ny fanompoana dia ny fanahinao masina no mampitoetra an'izany aty anatinay tianay tompo ny andreny teninao anao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao tianay ny andrean'izany teny zany eo amin'ny fiainana isan'andro tianay koa ny andrean'izany teny zany amin'ny fotoana ialana ety tianay ny andrean'izany teny zany eo amin'ny fiainanay sy ny fanompoana ianao de ataovy mahatoky ary ray tompo tefeo amin'ny alalan'ny fanahinao masina ataovy maharitra amin'ny alalan'ny fanahinao masina atao feno ny fanahinao masina mivavaka izay tompo jereo mpanomponao tsirairay avy misy miaritra ny mafy amin'ny fanompoana mandalo fizaham-toetra mandalo fanenjehana mandalo tsy fampina mandalo valana aretina mandalo aretina tompo ao mivavaka ho an'ireny mpanomponao reny zay mivavaka ho an'ny fiangonanao ampaherezo ataovy mahatoky ny fiangonanao am'izao andro sarotra izao azavelanao hivilivily ny fiangonana azavelanao hivilivily ny mpino fa ataovy maharitra amin'ny fanomponanao Andriamanitra de mivavaka izay tompo ho an'ny kristianina tsirairay avy izay nandreny antsonao ataovy resy lahatra fa fahasoavana ny maha-kristianina fahasoavana ny fiantsoana ary fifaliana ny fanatanterahana ny asa de taio tompo re tokantranonay tsirairay avy sy ny asanay tsirairay avy mba ho fifaliana ao aneny asanay fanolora-tenanay vavaka izay tompo ao an'izao tontolo zao hitanao ny korotana tsy aroa hitanao ny ady zay mbola tsy mitsahatra mitoerana maro samihafa meteza tompo amindra fo meteza tompo hiasa mahery isen'ny fandriampahalemana de jereo ny tanindrazanay malalanay hitanao raha teo ny olona maro samihafa mitrangeto ny fifankalana ny fifandonana ny fifanaratsiana fahatokisa tena diso tafahoatra tompo ao mivavaka izay ho an'ny tsirairay avy vavaka izay ho an'ny malagasy ho an'ny mpanabe ho an'ny mpitondra samy hovangina ao amin'ny fanahinao masina ahatsiaro hitodika ao aminao mitoera aminay Jesosy amen